Miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alakamisy fa 20 volana martsa ity inona fa matsiaro omba ampitahiana sy omba ampasoavana mandrakariva isika ary raha miantso ny Kristy amin'ity maraina ity dia inoantsika ihany koa fa izy mahavany zavatra rehetra. Aloha idirantsika ny amofinainana io dia hivavaka isika. Iranay tsara indrindra-danitro, mbola misaotra anao izay fa mbola meno tombontsoa lehibe indray amin'ity maraina ity ahafahanay mandray ny teninao. Fa azo ny fomampananay andray izany ary aoka tany lonaka ny fo hitsiri ny teninao ka hovantofantsika ny fiainanay ihany koa ny teninao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika dia manao hoe lova manao ahoana. Nalaina amin'ny mpitsara toko fa 13:12 manao hoe dia hoy manoa raha tanteraka ilay teninao ahoana ange no hitondranay ny zaza ary inona no asany. Mirakitra fahamarinana izay tokony hodinian'ireny mpianakaviana ankehitriny ireo teny nambaran'ny vadiny manoa. Izy fiantraikany ho an'ny tsara na ho amin'ny ratsy eo amin'ny zaza ny fahazarany reniny. Tsy maintsy fezin'ny fitsipika izy ary tsy maintsy manana fahalalana oniny sy fandavan-tena raha tiany ny katsaka n'izay mahasoa ny zanany. Raha toa izy tsy mijoro tsara eo am-pitondrana vohoka, raha tia teniny izy raha kizitiny izy ary sarotsarotiny dia ho hita taratra eny amin'ny zanany marika izany toetra ratsy izany. Raha toa kosa izy ka mijoro tsy azo zongozonina amin'ny tsara, raha malemy fanahy izy, raha malefaka ary tsy tia tena dia hampitainy amin'ny zanany ireo lafy toetra ireo. Samy ankinany izany andraikitra izany avokoa ny renim-pianakaviana na ihany koa ireo raim-pianakaviana. Ny ray sy ny reny dia samy mampita amin'ny zanaka ny lafy toetrany na ara-tsaina io na ara-batana, ny fironana ao anatiny sy ny faniriany. Izao ny fanontaniana tokony apetraky ny ray sy ny reny rehetra manao hoe ahoana ange no hitondranay ny zaza izay aterakay no hamavimavaina ny vokatr'ireo hery miasa mangina eo am-pitondrana vohoka kanefa ny toromarika nambaran'ny lanitra tamin'ireo ray aman-dreny Hebreo reto dia maneho amintsika ny fomba heveran'ilay mpamorona antsika n'izany loha-hevitra izany. Ny renim-pianakaviana mpampianatra tsara ny zanany dia tsy maintsy manorina fahazarana mandahatena sy mifehy-tena eo am-pitondrana vohoka satria hampitainy amin'ireo zanan'ireo ny toetrany, lafy toetra malemy sy izay matanjaka. Takatrilay fahavalo ny fanahy izany toetra izany ary mihoatra noho ny fahatakaran'ny ray aman-dreny maro aza. Mitondra afaka-panahy hamelezana ny renim-pianakaviana izy satria fantany fa raha tsy manohitra azy izy dia ahavoany zaza amin'ny alalan'ny reniny. Ao amin'Andriamanitra no any fanantenana ho an'ilay renim-pianakaviana. Azony atao ny mandositra keo aminy mba hahazahoany fahasoavana sy hery, tsy ho foana tsy akory ny fitadiavana fanampiana eo amin'i Jesosy fa omeny azy ny fahafahana mampita an'ireo taranany ny toetra tsara izay hanampy azy ireo handresy amin'izao fiainana izao ary koa azy fiainana mandrakizay. Iriny Kristy raha hanana tokantrano sambatra ianao ary tokantrano mba hampitahiana, mba hampahasalamana, mba hankery ka azonao atao tsara ny mitanjana indrindra ho an'ireo izay ao anatin'ny fitondrana vohoka ankehitriny. Ny lesonan'io dia mampita hafatra lehibe amintsika indrindra ny amin'ny fitaizana anivon'ny tokantrano, ny fiarahamonina, nivon'ireo zanantsika ka ho modeliny izay no irina eo amin'ny tontolo rehetra misy ianao. Hivavaka ary isika. Iranay tsara indrindra-danitro, mbola misaotra anao izahay amin'izany teny hoe izany. Misaotra anao ihany koa manaiky hizara ny soa rehetra avy aminao dia mivavaka manokana izahay ho an'ny reny mitondra vohoka ankehitriny. Fantatrao ny fahasarotana misy eo aminy dia ampio ny izy ny ray tokantrano aminy mba hahitsimbina amin'izay tokony atao ka hahifehy-tena na amin'ny toetra na amin'ny fomba fanao na amin'ny fomba fihinana sy ny fisotro mba hahasalama ny zaza izay ho ateraka. Izay izao koa na manodidina anay dia aoka hitondra fanampiana azy ireny ka tsy amin'ny fotoanany vohoka ihany fa mandritra ny fitaizana miray manontolo mihitsy azy. Aminaran'i Jesosy. Amen.